Pejim-baovao manasongadina ny fahasalamana kosa manomboka ny alatsinainy 14 ny volana May avy zao tsy hifarana raha tsy ny zoma 12 ny volana May ny herinandro ho an'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza mifanindran-dalana amin'izy ity ihany koa ny herinandron'ny vaksiny Afrikana piasan'ny fahasalamana maro miaraka amin'ireo mpanetana ara-pahasalamana samihafa no ahetsika izay ezahana hanome tombotsoa ho an'ireo reny sy ny zaza maro eto amin'ny nosy. Vehivavy isan'andro no maty manodidina ny fiterahana sy ny fitondrana voka ary zaza 3 isan'ora no maty alohan'ny faheritaonany. Mba hanenana ny tany fahafatesan'ny reny sy ny zaza ary ihany koa hampiroboroboana ny sehatry ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza dia ho tanterahana amin'ny 14 zany hoe ny alatsinainy izao ka hatramin'ny zoma 12 May ny herinandron'ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza izay ao anatin'ny andiany 14. Gn'andro zany dia izana ho maimaim-poana ny tolotra rehetra ho atao amin'izany fahasalaman'ny reny sy ny zaza izany. Inona avy ireo raha hobanona tokana ny ho an'ny zaza aloha dia voalohany ny fanomezana vitamine A ho an'ny zaza enina ka hatramin'ny 7 volana 659 mois zany. Dia eo koa ny fanomezana odikankana ho an'ny zaza 10 ka hatramin'ny 7 volana ihany. Eo koa ny fitiliana tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika ho an'ny ireo zaza enina ka hatramin'ny 7 volana ihany ao anatin'ny district 7 eo Madagasikara zany izay manana fandraisana tanina ireo tsy fanjarian-tsakafo ireo. Mifanindran-dalana amin'ny herinandro ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza ihany koa ny herinandro ny vaksiny Afrikana. Eo koa zany famitena-reo andiam vaksiny rehetra ho an'ny zaza 10 ka hatramin'ny 13 volana rehetra ary farany dia fijerena ireo aretina soroana amin'ny vaksiny toy izany ny fahalemena tampoka ao amin'ny eo ratsabatana na ny poliomyélite zany ny kitrotro ny tétanosy eo am-piterahana ny tétanosy ny néonatal. Tratra ny tanjona nandritra ny fanatanterahana ny hetsika indroa isa-taona.